Hanapakaompotsika ny fiadanan'i Kristy. Amen. Sotranao zay raha eo noho ny amin'ity alarobia ray jona 2024 ity zay anomezanao anay indray ny mofinaina sazanay amin'ity andro ity. Ny teninao anie alovamisenanay ary ampiarihary anay indray ny amin'ny alehibe ny fitiavanao anay tsirairay i Jesosy Kristy teny tomba nofo moka amin'ny amanakariva ny fafenoan'ny fanana masina. Amen. Ny anjara mofinainao atsika dia ny Isaia toko 17 andiny 70 ka 17. Vaky toy zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. O Jehovah, ianareo ny vavolombeloko sady mpanompoka izay efa nividiko, mahafantaranao ireo sy minanareo ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Taloko dia tsy misy Andriamanitra voafokony sady tsisy andimby. Zao dia zao ihany ny Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-izao. Zao efa nilaza sy namonjy ary nanambara ary tsy misy hafa tao aminareo dia nareo ny vavolombeloko Jehovah ary zao no Andriamanitra. Eny hatramin'izany andro izany izao no izy ary tsy misy mahomaka amin'ny tanako miasa aho ka iza moa no mahasaka n'izany. Ray maso aloha manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masina ity dia manambara ny tenany Jehovah. Hoy izy manao hoe ianareo ny vavolombeloko sady mpanompoko efa nividiko mba hafantaranareo sy nonareo ka ho azonareo tsara fa izao no izy. Jehovah manondro atsika mpanompony ary mampafantatra fa isika dia efa novidiny mba halala azy sy hafantatra azy ary indrindra atsiaro fa izy re ihany no Andriamanitra. Saotra an'Andriamanitra sy fitiavana raha novidiny nataony hoe mpanompony ka nampafantariny maizy azy an'Andriamanitra. Zany maizy azy an'Andriamanitra zany dia tsy fantatsika avy hatrany fa fantatsika kosa rehefa mifandray amintsika sy ny teniny dia mitombo hatrany izany. Eto araka nandrosoana amin'ny famankinana ity lahatsoratra masina ity dia ahafantarantsika fa tsy misy Andriamanitra voaforona sady tsisy andiby amin'ny Jehovah. Dia raha mandroso antsika dia ambarandray fa izao ihany ny Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-izao. Izy re ihany no mpamonjy. Izy re ihany no tompo. Dia moa lazainy indray fa izy nefa laza hoe namonjy dia nanambary zany ary nataony tokoa zany. Fantatsika tsara fa miseho niariary tamin'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy tety ambony tany ny mampamonjy an'i Jehovah. Zao mantsy ny lazay izay nambarany anjely. Indro laza teny somafaly ao anareo dia mpamonjy miteraka ao anareo anio ao an-tanànan'i Davida. Indro milaza teny somafaly ao anareo dia mpamonjy miteraka ao anareo ao an-tanànan'i Davida. Dikany hoe Jehovah dia Jehovah no mpamonjy. Eto dia ambarany anjely fa ty Jesosy ty no le Jehovah no mpamonjy. Tsy hafa mantsy izy fa raha ihany amin'Andriamanitra. Efa nambarany zany amin'ny filazantsara Jaona izay nahita an'i Jesosy dia nahita an'Andriamanitra ary izy ny ray dia raha ihany. Tsy misy talohany ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izy re ihany ary izy re ihany no ananan'izao tontolo izao ny fiainana dia fiainana manakizay. Eto dia ninona sakatsakana natao tamin'i Jesosy dia tsy voasakana mihitsy izy ary tsisy nahombaka azy teo amin'ny tanàn'Andriamanitra. Pofon'izany nandroso amin'ny fahafatesana izy nefa amin'ny fahafatesana tsy nasakany azy fa noreseny tamin'ny nitsanganan'ny kovelona ary tsy vitany hoe nitsangana kovelona ihany izy fa mipetraka ravanan'Andriamanitra ray tsy to mifono ao antsika. Zany ry havana no nataon'Andriamanitra
hanehoany ny tenany tao amin'ilay zanany latokana ka te hampanjaka ny famonjeny izy a tsy ho ihany fa an'ity zao ty. Ny apôstôly Jaona dia milaza mihitsy Jesosy no avitra no fotantsika ary tsy ho antsika ihany fa an'ity zao ty ko aza mihekehika tsontsika fa tsy misy Andriamanitra afa-tsy Jesosy Kristy ihany ary tsy misy mpamonjy afa-tsy Jesosy Kristy ihany na talohany na noavy dia izany no tsy miova mahatsy an'io ary manak'izay no ny Kristy roany eo Jesosy Kristy no le tsy miova mahatsy an'io ary manak'izay. Amen. Mivavaka sika misaotra anao zay raha eo fa naharanao anay mba hanao bofin'izany sy niariary ianao tamin'natiravanao olona tao amin'ilay zanako latokana ary nanambara amin'ny tena izy fa izy no mpamono zao tontolo zao zay manantona azy dia tsy ho lavina mihitsy ary nataony mihitsy ny tenany hosoviny ho avitra no fotanay ary tsy ho anay ihany fa ho an'ity zao tontolo zao ty dia misaotra anao zay raha io no nanomezanao zany zanako latokana zany ary izy koa nefa nyteny tsy misy nahita n'Andriamanitra noviana fa ny zanaka latokana ao tratrany ray izy no manambara azy. Iny voasoratra amin'ny soratra masina makasika an'ilay zanaka ao ary azo vakiana amin'ny fitenin-drazanay sy amin'ny teny malagasy mazava tsara dia misy manateny zay fa tsy afina aminay intsony mampamonjy ianao Jesosy fa ifikiranay sy vilomanay ary ambaranay amin'izao rehetra zao fa tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao Jesosy Kristy zay nasainay hivavaka hoe gainay zay ny an-danitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao ataonay sikaponao ity atany takina ny danitra nenay ny amina sahazo anay ary mamela ny herokay tahaka namelana izay meloka taminay izay mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny rasy anao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ne zao tsodrano tononona ny naharay zanaka fanamasina zao raiso amin'ny fifaliana sy fitiavana ary fanantenana izany. Ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitondra ny Jesosy tombontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manak'izay izay ny tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sikapony ka hiaso anatinareo zay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy eny ny voninahitra mandrakizay manak'izay Jesosy Kristy no tsy miova masy an'io ary manak'izay ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izy rery ihany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.